d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Miarabanao miaino izao fandaharana chaîne d'honnêteté izao. Niavanao Lili Razafiarson. Telopolo taona lasa sahady zay nandrenesantsika ny akoako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko 714 hoe raha ny oloko. Miantso ny olony Andriamanitra satria tiana sitrana ny taniny izy. Ny anjarantsika amin'ity andro an'io ity ary dia le teny fohy manao hoe ka hamela ny helony. Raha toizana dia hoe ary hahasitrana ny taniny. Hamela ny helony. Melohan'izany anefa dia misy teny manao hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hihaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. Hamela ny helony. Misy tenin'Andriamanitra izay entina andravahana zany lohahevitra lehibe izany ny amin'ny famelan-keloka. Dia ao amin'ny Mateo toko 7:20 manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 5:30 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Mateo 7:20. Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe tompoko impiry moa no hanontany rahalahiko amiko ka havelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby 70. Ko amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba amin'ny fananany rehetra andohavany izany trosa izany. Dia niekoka teo anatreny ilay mpanompoka nanao hoe tompoko, omeo andro aho fa haloko ny anao rehetra. Ary ny tompony izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denaria 100 taminy. Dia nosamboriny izy ka norahonany sady nataony hoe aloavo izay trosako aminao. Fa niekoka ilay mpanompo namany ka nanao taminy hoe omeo andro re aho hoe fa halokony ianao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany ny trosa. Ary no nihitan'ireo mpanompo namany izay efa nataony dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany zavatra nataony izany. Dia nampanalain'ny tompony raha lehilahy ka niteneniny hoe ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko lay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba hamindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony
ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataony raiko izay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Ary tahaka izany koa no ataony raiko izay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Hafa kely ty tantara ity, tantara zay manambara toetrana lehilahy anankiray izay nitrosa vola ray alina talenta. Zany vola ray alina talenta zany dia tsy nampitrosaina amin'ny olona tsotra fa mety olona ambony ity olona ity matoa no menan'izany vola ray alina ezy zany. Ary nanana tonga ny fotoana zay tsy maintsy namoahana izany vola izany hoe tokony andohany io vola trosan'io izy, kanefa tsy nanakaloha izy satria zany ray alina zany de talenta izany de vola tsy toko tsy foroana ka sarotra be no mandoa azy. De eto zany dia misy fananarana lehibe zay ho azontsika. Ny zavatra ho resantsika voalohany aloha de miresaka momba ny fahasoavana, satria ny toetran'ity mpanjaka ity dia tena mpanjaka feno fitiavana, feno fandeferana. Maro amintsika no mandrezy, mamaky ary mino ny atao hoe fahasoavana, fa tsy miaina zany hoe fahasoavana izany. Mino ao amin'ny saintsika, atao amin'ny lohantsika ny atao hoe fahasoavana, fa tsy haintsika ny fifandraisantsika amin'ny hafa na amin'ny fiainana lalindalina kokoa izany atao hoe fahasoavana izany. Ny atao hoe fahasoavana ry havana de zao fanomezana maimaim-poana, tsy mitaky fahamendrehana, tsisy olona mendrika ny fahasoavana fa omenanao amin'izao tsy fahamendrehanao izao zany fahasoavana izany. Raha ny marina de satria Jesosy Kristy no efa nanefa azy ka natolony ho anao izany fahasoavana izany mahagaga. Ary izany no atao hoe famelan-keloka, tsy ho voalohanao mihitsy ny trosa-pahotana. Ty tantara ity mantsy rehefa amin'ny 5:5 de manambara tsara fa trosa-pahotana izy io, trosa-pahadosoana. Ka diso le fieverana hoe ome fotoana hanefako ny trosako. Tsy voaefanao ny trosa, tokony hoe soronao an-tsaina izany, fa nao ela velona toa ny mety ho sela azy ianao 7,700 taona de tsy ho voaefanao mihitsy ny trosa-pahotana. Le mpanjaka namafa tamin'ny famondram-pony sy ny fahasoavany ny trosanao rehetra. Zany ny tantara eto. Ny olona mahatsapa ny halehiben'izany fahasoavana izany no afaka mamela koa ny trosa-pahotana izay ananany amin'ny hafa. Ka tsy hitako hoe aloavo lay trosa-pahadosoana zay nataonao tamiko, gadraiko anao Ary zany tokoa no gadrainy ity ranamana ity, lay namana zay tsy nahavoalohany trosany, tsy navela ny helony mandra-pandohany azy. Ny loza de zao, izy koa ne ny gadrainy mandra-pahalohan'ny trosa-pahotana izay analikisa ka tsy ho voaveriny mihitsy. Izay ny valiny tsy namelany an'le heloko ny namany, ho very izy satria feno heloka, satria tsy namela heloka. Ry havana, tantara mamperitreritra ity, tantarany amin'ny famelan-keloka. Ary Petera moa dia nanontany tamin'i Jesosy manao hoe impiry any tokony hamela ny heloko ny namako? Impito va? Le impito de manambara fahafenona io, satria ny isa fito de fahafenona. Fa Jesosy kosa nilaza manao hoe tsy impito zany, fa impito amby 70, zany hoe 497 any zany. Manambara
fa tokony hamela heloka foana anatin'ndray andro a tokony mamela heloka foana ny foko zany ny saiko a de tokony efa vonona mandrakariva hoe raha vao misy olona manao zavatra tsy mety amiko de zao mamela eny ary ho jerentsika Jesosy Kristy tompo ndeotsika hitazana an Jesosy izy no filamitra izy no ohatra tsara indrindra aoka hijery azy isika raha tonga ny fotoana hanameloana azy ino no nataon'ny olona taminy no esoina izy no rorana izy no kapohina izy no triarina ny fitafiana no fantsehana ny tanany ny tongony dia ahoana ho izy moveny laza izy hoe mandraha anjely ianao Andriamanitra raiko andripaka ireto olona ireto tsy hoy izy raha eo mamelany helony fa tsy fantany izay ataony. Lioka 3:7 vavaka nataony izany ny vavaka izy ka nanome famelan-keloka mialoha ho an'ireto diso hevitra ny amin'ny reto na jiosy zany na romanina izany na ny tsirairay ianao koa ao anatiny izaho koa ao anatiny nanome famelan-keloka mialoha Jesosy mamela hoy izy vavaka ho an'izay manao ny tsy mety io ny fandresena tonga lafatra ny fanahy hazo fijaliana famelan-keloka mivavaka ho an'izay nanao ratsy ianao manolotra mialoha famelan-keloka de hoy ianao hoe Jesosy nanao an'izany fa olombelona tsy mahavita an'izany tsy ry havana ny olombelona izay manana an Jesosy ao anatin'ny fony ny bebaka ka manana ny famonjena avy amin'ny Jesosy tompo de mahavita izany izy satria lay fanahy ny hazo fijaliana no fanahy ao anatiny. Stefana le martiora voalohany nanao izany izy hitatsika anie zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 asan'ny apôstôly toko 7 ka manomboka eo amin'ny andiny 7:50 ovakitsika kely inge ny zavatra zay niseho tao zavatra mahafinaritra hoy izy ary ny olona ny antso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadinika ndray ny rodana taminy dia nandroaka azy ho any ivelan'ny tanàna ka nitorabato azy ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly ary ny olona nitorabato any Stefana zay niantso hoe ry Jesosy tompo raiso ny fanahiko dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo aza atao elony anie izao ota izao ary efa nilaza izany izy dia nodomandry zany tompoko nitoetra ny Stefana niantso famelan-keloka ho an'ireo olona zay nitorabato azy. Inona izy ianao ny vokany de mahagaga raha vadika ao ny baiboly ka ao amin'ny toko 7 manomboka amin'ny 9 de mitohy atrana loha hevitra fotsiny no vakiko aminao ny niovan'ny Saoly ho kristianina de izy no lasa Paoly novana ny anarany. Ny famelan-keloka nomeny Stefana niteraka famangian'ny fanahy masina any Saoly. I Saoly zay nametraka ny fitafiny zay nitazona ny fitafin'ireo olona zay nitorabato nanatrika ny abibiana rehetra i Saoly nandre ny vavaka nataony Stefana sy ny vavaka fangatahana famelan-keloka ho an'izy ireo reny Saoly avokoa izany niatraika tamin'ny Saoly niova ho Paoly ilay famelan-keloka natolotry Stefana mahagaga efa namela heloka sahady any Saoly Stefana raha nitoram-bato izy
satria Saoly koa de nakasitraka namonoana ny Stefanina. De inona ny zavatra nitranga hozy ianao? Voarainy Paoly i Saoly izany famelan-keloka izany. Novonjeny Jesosy i Saoly niovao Paoly, nofidino mpianatra, nositrano tamin'ny fiodinany. Ny famelan-keloka zay nataon'ny Stefanina de nitondra fanasitranana sy famonjena. Izany ry havako ny fandresen'ny hazo fijaliana. Ary zany koa ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe havelako ny elony ary hositraniko ny taniny. Ny famelan-keloka de mitondra fanasitranana, fanasitranana ara-panahy ary fanasitranana koa ny tany, satria ny tanitsika dia feno heloka, feno ny ranony olona ny vonoana, feno ny fiodinana de ny fanompo-tsampy isan-karazany, faharatsiana, fahabibiana, lolo-po, tsy fitiavana, izany no manenika ny tany. Rehefa misy ny famelan-keloka de ho sitrana ny tany. Ny famelan-keloka nomeny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mialoha no nahatonga azy ianao nandray maimaim-poana ny fanasitranany fanahy. Ary raha toa ary matoa ianao zao voantso andova fiainana mandrakizay, hanana fiainam-baovao, dia fanahiny ny hazo fijaliana, fanahiny mpamela heloka, de satria Jesosy efa namela heloka anao teo amin'ny hazo fijaliana. Koa raha nangataka ny mpianatra fa izay rehefa nahita ny tompony vavaka, gaga izy ireo nahita ny Jesosy ny vavaka nyendrandra ny lanitra miresaka mivantana amin'Andriamanitra, de hoy izy ireo hoe ory Jesosy mba hampianary mivavaka izahay tahaka nampianariny Jaona ny mpianatra. Ao amin'ny Loka 2:12 andininy 4 ka hatramin'ny 4. Ka hoy izy ny andininy 4 hoe zao ny vavaka ataonareo rehefa mivavaka ianareo i Jesosy, mamela ny helokay, fa izahay koa mamela zay rehetra meloka aminay. Izahay koa mamela zay rehetra meloka aminay. Ary eo matotoko 4:12 de hoy izy hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Vavaka atao amin'ny ray izay any an-danitra izany. Mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Koa noho izany ary misy trangan-javatra vitsivitsy reto zay tokony eritreretintsika. Ianao zay manao matetika ny vavaka nampianarin'ny tompo. Raha misy ary amintsika miteny hoe zaho aloha de tsy mampaninina intsony izy le olona nanana ady taminao zany, nananao zavatra ratsy ianao, de ozy ianao hoe tsy mampaninina intsony izy zavatra nataony tamiko de efa izay, sainginy zao tsy afaka mamela ny elony aho, tsy mampaninina le olona fa za tsy amela ny elony. Tokony ovanao tompoko lay vavaka nampianarin'ny tompo zay, ovana le frazy, de zao no tokony ataonao. Raha izay ny an-danitra tsy mampaninina intsony izy, saingy aza mamela ny heloko ianao, satria tahaka ny namelanao heloka no amelana ny heloka ao. Koa satria anao milaza manao hoe tsy mampaninina izy saingy tsy avelako ny helony, dikan'izany de zao hoe aza avela koa ny heloko. Tsy mampaninina intsony izy fa zao aza avela ny heloko. Zay ny trangan-javatra voalohany. Tranga faharoa indray, raha hoy indray ianao hoe zaho de tena tia amela ny helony saingy tsy afaka hanadiny ny helony kosa tsy adinoko ny ratsy nataony tamiko. Avelako ny helony fa tsy adinoiko ny ratsy nataony tamiko. Tokony ovanao toy izao indray zany le vavaka ataonao. Raha eo mamela ny heloko ianao fa aza misy adinoinao ny heloko rehetra, satria zay ataonao amin'le namanao no ataon'Andriamanitra aminao. Koa satria ianao tsy hanadiny ny helony fa mangataka famelana fotsiny, de tsy ho adinoin'Andriamanitra koa ny heloko ao rehetra. Misy trangan-javatra anankiray indray koa ty. Raha hoy ianao zaho de mamela ny helony
mamela ny helony rehetra saingy zao tsy te anana fifandraisana amin'intsony aho e amin'iny olona iny mandreraka be izy ary tsy arahaba azy mihitsy aho raha etya raha mandeha ny an-dalana ka tady ifanena aminy a de miampita arabe aho fa za tsy te arahaba azy mihitsy satria mafy loatra ny nataony tamiko. Ny vavaka tokony ataonao zany de zao ray eo mamela anay saingy ny aza raharahina mihitsy zahay anjaranao misafidy. Ny famelan-keloko Andriamanitra de miantso atsika tsy misy andosirana famelana feno famelana kristianina araky ny fitsipika hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Zao mantsy indraindray tsika malahelo ary mitomany ny sasany aza de mivavaka mifady ianina mangataka ho an'ity firenena ity kanefa tsy mahay mamela heloka ny namany akory izy ka ahoana moa no amelan'Andriamanitra ny heloko ny firenena. Ary zao zavatra miatra amin'ny firenentsika izao de milaza aminao fa isika kristianina ny tompona andraikitra voalohany am'izao, ny fiangonana ny tompona andraikitra voalohany am'izao, zay fanahy miasa atao anatintsika kristianina no fanahy miasa koa amin'ny firenentsika. Ary zany nahatonga ny ten'Andriamanitra manao hoe raha ny oloko olon'Andriamanitra io ny tompona andraikitra amin'ny fanasitanana ny tany fa tsy président tsy ny ministra tsy zao ireny de manaraka fotsiny fa ny tena tompona andraikitra voalohany de zaho kristianina, zaho fiangonana, zaho olon'Andriamanitra. Ary mampalahelo ny betsaka koa amin'ny mpitondra fiangonana sy amin'ny tompona andraikitra de olon'Andriamanitra mpiditra mpiangonana tokony hibebaka daholy, tokony hibebaka hiala amin'ny ratsy fanao ary tsy tahiry alahelo na fahatezerana fa hanana fanahy mamela heloka fanahy ny hazo fijaliana. Hatramin'ny maha kristianina anao ary manao hoana ny ainanao zany atao hoe mamela heloka ny rahalahinao ny rahavavinao amin'ny tompo. Moa ve rehefa mangataka famelana amin'Andriamanitra ianao de mamela koa ireo izay nanao fahadisoana taminao satria eno tsara ity ry havako Matteo 5:9-10. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianao de tsy hamela ny fahadisoanao ny rainao zay any an-danitra. Tsy azonao ovana zany teny zany. Jereo inge le fitiavana tao anatin'ny fanahiny hazo fijalian'i Jesosy io. Raha io mamela an'izy ireo aho fa tsy fantana zay nataony zay ataony. Ny tena famelan-keloka dia tsy ho azo atao raha tsy ao amin'ny fanahiny fandavatena, sakrifisy, fandresen'ny fitiavana. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia antsoina isika hanao sakrifisy ireo antony marina mahatonga atsika hanameloka ny namantsika ka haneo fitiavana sy hanarona ireo fahadisoana ireo de ireo fahadisoana natao tamintsika ireo. Hanarona izany ny fitiavana lehibe, ny fitiavana hoy ny obolana de manarona heloka be. Ny sakrifisy tsy maintsy ataotsika fandavatena ary io ny fandresen'ny fitiavana de zao marina fa misy antony marina mahatonga an'le olona mahatonga anao hanameloka le olona. Mety marina ny antony kanefa haneo fitiavana ianao, hanarona izany fahadisoana izany ianao. Izay tompoko no atao hoe kristianina, zany ny fanahiny hazo fijaliana. Ny famelana kristianina de atolotra omena alohan'ny fitsarana lay diso de le olana anao diso tamintsika. Eny raha mbola tsy mibebaka na mifona akory tamintsika ary izy de ny fonao efa manolotra sahady le famelana. Izany famelana omenao mialoha izany no mahatonga fibebahana marina sy fiovoam-piainana ilay namantsika. Ary koa mitatra izany de mahatonga fanasitranana ho an'ny firenena. Famelana omena mialoha mifamela isika
jereo jesosy, jereo Stefanina, misy tantara mahafinaritra ity. Raha nanontaniany lay silamo ony ity tovolahy iray kristianina, satria gaga le namany, satria niaraka tamin'ny taloha ihany nefa niova ho kristianina. De hoy le namany nanontany azy manao hoe fa inona marina na tonga anao miova ho kristianina e? Fanontaniana mifangaro esoeso sady masikisika. De nieritreritra kely lay tovolahy, de hoy izy hoe hatramina kristianina zao aho afaka sy mahay mamela heloka, afaka ary mahay mamela heloka. Izay ny tombony ny azony amin'ny maha kristianina azy. Ry havako, mahay mamela heloka ve ianao? Tia azo fanasitranana ve ianao? Tianao sitrana ve ny tokantranonao, ny ankohonanao, ny fianakavianao, ny fiangonanao, ny taninao? Andao ifamela heloka de ho voavela heloka. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, hamela ny helony aho ary ahasitrana ny tany. Atomboy amin'izay akaikinao indrindra izany. Mandre zany teny izany ianao, ianareo mivady, raha manambady ianao, miresa. Aza matoro mihitsy amin'ny alina raha tsy voavela heloka. Raha nisy disadisa, mifamela heloka aloha, fa tsy hoe ny ray mitodika maka amin'ny rindrina ny lohany de ny ray mitodika maka ary. Fahalohany atoriana de aza atao tarany masoandro milentika ny ao anatin'ny fonao ao, fa mifamela heloka. Atao fahazarana ny famela heloka. Ny mpiray tapo mifamela heloka, ny zanaka sy ny ray aman-dreny, ny vinanto sy ny rafozana, ny mpiray fiangonana indrindra. Mitatra izany, de ny firenena mifamela heloka de ho sitrana zany firenena izany. Fiangonana anankiray ny vavaka sady ny fadianina hoe hivavaka ao amin'ny firenena isika, fa tena mafy ny zavatra manjoan'ity firenentsika ity. Ary tamin'izany moa tsisy ny ranorana ve, tonga ve ny valala tsy fantatra tsony, betsaka ny voina miatra amin'le firenena. Tonga saina le fiangonana anankiray de hoe andeontsika hivavaka androany hariva, ary narahana tamin'ny fifadikanana izany. Tonga tao amin'le fiangonana tsisy ny teny fa samy mipetrapetraka daolidaoly. Niandry farany nisy dekonina anankiray nitsangana le dekonina, de nanatona dekonina anankiray namany. De hoy izy, mijoro eto aho izy sady naroso ny tanany, mangataka famelana amin'ty rahalahako ty. 5 taona zay zao tsy mifampiarahaba, tsy mifampiteny, satria nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay, samy mitahiry lolo-po. Fa amin'ty andro an'io ty de tapa-kevitra mifona aminao aralahy, avelao ny heloko, ary za koa mamela ny heloko rehetra. De lasa niverina tany amin'ny toerana izy, de tsisy ny teny tsony tao am-piangonana. Ndray nisy anankiray nitomany, ndraiky io nitomany, izy ireo samy nanana alahelo tamin'ny namany, de nifanatona, de nifampibebaka, de nifampifona. Nitatra zany resaka izany, eniny manodidina. Tahitra koa ny fiangonana sasany de nanao, de nahafinaritra nirotsaka tamin'izany tanàna izany ny fifoazam-panahy, ny bebaka ny olona, ny bebaka ny fiangonana. Ry havako, zay ihany ny lalana azahoana izany fanasitranana izany, famelan-keloka. Tsy misy fetra ny famelan-keloka. Ny fahaizana mamela heloka no fepetra fototra azahoantsika famelan-keloka eo anatren'Andriamanitra. Fahaizana mamela heloka. Hoy indrindra Jesosy ao amin'ny Marka 2:20 sy 9:20. Ovakitsika nge Marka 2:20 ka ny 9:20. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Hoy izy manao hoe 9:20. Ary raha mitsangana mivavaka ianao
ka misy olona nananareo alahelo raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo mamelany helony mba havelany rainareo izay ny an-danitra kosa ny helokareo raha mitsangana mivavaka impiry ianao no mitsangana mivavaka impiry nao atokantranonao nao ampiangonana dia hoy soratra masina raha misy olona nananareo alahelo raha mitsangana ianao avela olo ny helony dia mba avelan'Andriamanitra koa ny heloka ao ary dia ho sitrana ianao sy ny fiangonanao sy ny taninao fa izay ny tanjona ho aminao anie ny fahasoavana mbola hiaraka hivavaka isika. Zao vavaka atao izao dia atao vavaka ao ianao mihitsy ny manao azy vavaka fangatana ho anao manokana misaotra tompo noho ny teninao zay tena mikasika ny foko raha eo mifona aminao aho mifona aho noho ny faharatsian'ny foko tsy mahay mamela heloka diovy amin'ny ranao sarobidy aho mba hadio ka hisy fiovana ny fiainako raisy ho zanakao aho zao dia mamela ny heloko ny olona zay tsy haiko mihitsy namela azy aho laviko ny fanahy tsy mamela heloko ato anatiko laviko izay rehetra misakana ny asan'ny fanahy masina ato anatiko fanamarina tena avonavona laviko izany koa mangataka aminao aho hanovahy ary hameno aho ny fanatrehanao isan'andro misaotra raha eo misaotra tompo zanaka ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy tompo no anaovako izany vavaka izany amen. Hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny 720 tsy adidiko izao samyrery fa adidiko izaho sy anao mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo mitady mpiara-miasa izy ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.